Skito. Raha be fitiavana tokoa ianao ary tsy mahafoy na mahasaraka anay. Atoky lehibe ny menao. Pon zay rehetra matoky ianao ary mame voninahitra anao dia misy eo tokoa ny voninahitra ao dia ny antony mandriamanitra anao. Ary zany no afatra maro zay efa nampitondra anao tamin'ny alalan'ireo mpanomponao teto amin'ity toerana ity. Toerana izay natokana mba hiaonana aminao, hiainona ny teninao ary handraisana indrindra ny famonjena. Misaotra anao zay ry Jesosy io. Aniraka ny fanahy masonao ianao ary mbola miasa amin'ny alalan'izany koa ka dia mbola mitenena araka ny fombanao dia ampianaro zay. Mba hitombo fahalalànanao, fahazavantsaina, fahiratan-tsaina, halalanay fa ianao no marina, ianao no mahatoky, ianao no masina, ianao no Andriamanitra tokana ary mpamonjy izao tontolo izao ary mpamonjinay. Tenena araka ny fombanao ary manakekeza anay mba tsisy manelanelana aminao. Aoka ny famelan kely koa no andravano koa ny hevitra rehetra mampisaraka aminao mba hadio ny fonay eo anatrianao ka hahitanao. Voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy irery. Amen. Faly manolotra ny fiarabana masina amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika ka dia ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy ny fahasoavan'i Jesosy any mombantsika mandrakariva. Ny filazantsaraka ny liko ao amin'ny toko fahafito. Liko toko fahafito ho raisintsika amin'izany ny andiny faha-iraky ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Iarahantsika mamaky izany rehefa hita manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ary taoriana kelin'izany Jesosy dia nankany an-tanàna atao hoe Naina. Ary nanaraka azy ny mpianany sy ny vahoaka betsaka. Ary rehefa mby teo ankaiky ny vavahadin'ny tanàna izy dia indro nisy fatin'ny lehilahy anankiray nentina nivoaka izay zanakalahy tokany reniny sady mpitondra tena raha vehivavy. Ary nisy vahoaka betsaka avy tao an-tanàna nanaraka azy. Ary no nahita andra vehivavy ny tompo dia onena azy ka nanao taminy hoe aza mitomany. Ary natona izy ka nanendry ny tranovorona dia nijanona zay lanja. Ary hoy Jesosy, ry zatovo, zaho aminao hiarena. Dia niarina ny maty sady ny teny ary dia natolony tamin'ny reniny. Ary raiky tahotra ny olona rehetra ka nankalaza n'Andriamanitra hoe mpaminany lehibe no efa mitsangana eto amintsika ary Andriamanitra efa nitsinjo ny olony. Dia niery teny Jodia rehetra sy teny amin'ny tany manodidina rehetra nilaza ny Jesosy ny amin'izany zavatra izany. Amen. Mahafantatra n'Andriamanitra dia olona sambatra indrindra izany. Fa izay mahafantatra n'Andriamanitra no fantatra Andriamanitra. Satria tsy afaka mahafantatra n'Andriamanitra raha tsy Andriamanitra aloha no mahafantatra azy. Ndika andiny hoe mandray azy dia manaiky azy dia tahaka n'Andriamanitra izay naneho ny voninahiny sy ny heriny amin'Andriamanitra azy. Reo zanak'Andriamanitra rehetra koa dia ho tafiany heriny sy ny voninahiny arefo zany. Dia ho fahazavana eo amin'izao tontolo izao feno aisina izy ka maharesy zao tontolo izao amin'ny finoany dia Andriamanitra izay tokiny ao aminy araka ny tenin'Andriamanitra izay fa nomenantsika sahady teo. Dia atao amin'Andriamanitra sika mandritra ty herinandro ty mba ho tonga amin'ny fahalalana azy marina ary fahalalana azy tsara indrindra ao amin'i Jesosy Kristy izay teny tonga nofo hanehoana ny mahan'Andriamanitra. N'Andriamanitra ao amin'i Jesosy no hitoeran'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra, na ny sain'Andriamanitra, na ny fahendren'Andriamanitra, na ny herin'Andriamanitra, na ny famasinan'Andriamanitra, na ny voninahitran'Andriamanitra. Zay hoe Andriamanitra amintsika dia Immanuela koa izany. Araka izany, ny mahafantatra n'Andriamanitra dia azo lazaina hoe tampony sady lehibe indrindra amin'ny fahalalana rehetra izay mety ananana. Tampony io fahatanterahana mihitsy. Dia ny mahafantatra azy satria izy nahazo zao tontolo zao, izy no miazo n'izao rehetra zao, ary izy no miafarany zao rehetra zao. Zany hoe manana fahefana amin'izao rehetra izao ary tsy vitan'izay fa izao rehetra zao dia nohareny ho ahy sy anao. Ny fahafantarana n'Andriamanitra amin'ny tenin'Andriamanitra na ny teksta izay vao novakina tamintsika dia ny fahafantarana fa manan-kery izy ary tsy toa, zany hoe tsy haitohaina ny herin'Andriamanitra. Io tsy fampiseho-kery fotsiny fa ny hahafantarako m'Andriamanitra azy ka hamonjeny azy indrindra amin'izay tena lalina indrindra, amin'izay tena mahatery indrindra, amin'izay tsy haiko indrindra. Araka izany
hitariny ten'Andriamanitra atsika amin'ity andro toy avako dia zao ny tombo fahalalana an'Andriamanitra indrindra ao amin'i Jesosy Kristy ilay vosotr'Andriamanitra hitondra famonjena ho an'izao tontolo zao. Ary dia izany no naminaniny Isaia mpaminany ny amin'i Jesosy. Isaia moa le atao hoe mpaminany mesianika izy nanambara indrindra ny amin'i Jesosy fa nisy antany amin'ny Genesis fantatsika tsara zany fa indrindra amin'ny toko fahasivy amin'ny andinin'ny fahadimy ny amin'ny hoe zaza miteraka anareo anio zazalahy nomena anareo ary ny anarany dia atao hoe mahagaga mpanolo-tsaina Andriamanitra mahery rainy mandrakizay andreny ny fiadana zany hoe tena tompony ny fiadana sy fataterahana rehetra. Zay no heriny fotoa na izay maha-Andriamanitra tsy toa azy ka ny famonjen'Andriamanitra zay ambara amintsika amin'ity andro ity amin'ny hoe tantara nananganan'i Jesosy ty zanak'Alana ty mpitondra tena dia tantara zay anehoan'Andriamanitra zany hoe heriny mahagaga izany zay maha-Andriamanitra tsy toa azy. Arak'izay raha ny zavatra fa tahaka ny hoe famantarana fanasitrana na fahagagana dia mety ho vitan'ny hafa ihany zany. Tamin'ny andro ny Farao fantatsika tsara raha tonga teo amin'ny Farao ry Mosesy dia natsipony ny teny. Rehefa natsipony ny teny dia niova ho namena rano. Dia mba nanoto izany koa reo ho mbiasany Farao. Fa inona zavatra niseho? Natelin'ny teny Mosesy reo namena rano. Milaza fa an'Andriamanitra ny fahefana amin'ny zavatra rehetra ary tompony izy sady lehibe indrindra. Dia variana ireo rehetra nahita ny asan'i Jesosy. Dia nisokosoko nandeha amin'ny andro alina satria mahamenatra raha hoe mpampianatra be tao amin'ny Israely nefa matsiaro latsa-danja kanefa mba nanana fanitretena ihany. Izy moa nisokosoko nandeha alina tao amin'ny tompo Nikodemosy. Dia niaiky izy hoe tsy misy olona ho izy mahay manao zao famantarana ataonao zao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Zao no toko fahatelo dia ny faharoa. Andriamanitra tokoa no momba an'i Jesosy ary marina Andriamanitra ny tao aminy fa ny zanaka sy ny ray dia iray ihany araka ny tenin'i Jesosy hoe tsy izaho manao ny asa fa ny ray zay ato amiko manao asa. Ka raha Andriamanitra ny miasa misy asa akana ve? Sanatria zany. Araka izany ry havako. Ny afatra lehibe izay ampitany zao ten'Andriamanitra amintsika izao dia ny banjina atsika zany hoe ao amin'i Jesosy no isehon'Andriamanitra. Zavatra lehibe zany. Ka hahalalantsika an'Andriamanitra tsara ao amin'i Jesosy zay efa voatendriny amin'izany. Dia hitrakitsika fa tsy ongotra. Tahaka nanandrata Mosesy menarana tany anefitra hoy ny soratra masina no tsy maintsy nanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy, mijery azy, miandrandra azy ary miantso azy. Fa Jesosy ny fananganana ny maty sy fiainana. Mino azy dia ho velona ianao, hitsangana avy amin'ny fahafatesan'ny fiainanao. Ary arak'izay Jesosy Kristy le teny tonga nofinanao famantarana maro naneo mandriamanitra azy tsy miova izy ary ny teniny koa tsy miova fa mbola mitoetra ary mitoetra velona sy mahery amin'ity andro ity azy ary miteny sy mamangy atsika izy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zay sabatry ny fanahy tokoa andrantsana ny asa maty rehetra ao anatin'ny fiainatsika zay mampahory atsika ny asan'ny devolo rehetra zay manangotra sy mamatotro anao rehefa miteny Jesosy na ny maty azy dia mitsangana tokoa. Ary dia izany no teneniny tamin'ity zanakalahy efa maty anaty trano vorona ahoana ho izy? Hoy izaho aminao miarena. Dia niarina izy. Dia mbola gaga ny olona hoe ahoana izy io velona sa ohatra ny taitra fotsiny ihany? Dia nitonony tsara hoe niarina ny maty sady niteny izy. Maty ve hiteny? Misy dikany aby maty ny voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra io. Niarina izy dia niteny. Na nahitan'i Jesosy izy dia nidera sy nankalazan'Andriamanitra satria zavatra lehibe loatra zany hoe efa any amin'ny fodimandro mandrakizay indro fa velo indray. Ho antsika koa ty tenin'i Jesosy hoe miarena ianao ka raha mino ianao dia hiarina ny fahafatesanao ilobava ankalazan'Andriamanitra hiteny hoe mpaminany lehibe no efa mitsangana eto amintsika eto ary Andriamanitra efa mitsinjo ny olona. Dikan'io dia ny hoe tsy fanehokerina fahefana fotsiny ihany fa fahefana hahatonga famonjena ho ahy hitsinjovana ho ahy. Dikany dia hoe mijery asa ianao izy dia miahy asa ianao izy dia mamaly ny hatakitsika izy dia manome zay tena hoe vahaolana rehetra fanasitranana fanafahana fahombiazana amin'izay rehetra na simba ny fiainanao na hahafaty ny fiainanao. Andriamanitra tokoa izy tsy miova ombaly aneo ary mandrakizay. Arak'izay fantatritsika ve
ty Andriamanitra ivavahantsika ty fa misy ny fahadisokevitry ny olona tokoa misy mivavaka amin'Andriamanitra nefa ary lazaina fa tsy fantany marina koa zay ivavahana reveriny aza fa lay fomba fivavahana le fahazotony mivavaka sy manao asa troso tak'izay zay no famonjenao azy ny famonjena ty zao ny mahalala an Jesosy irery any ary mandray azy amin'ny finoana zay ihany tsy misy hafa fantazo zay inonao mba ho fantatrao ny heriny ny asany ary rehefa zay dia nivokany ao amin'ny fiainanao mipaty sanatria fotoana andaro amintsika nafaty antoko atsika ny mahafon'ny zavatra rehetra tahaka zao tonga mivory eto mity tobomasina tahaka an'izao oy Paul to amin'ny Romana izy niteny mandinika ohatry izy dia hitako fa misy mafana fo aminareo ary mazoto tokoa amin'Andriamanitra nefa tsy araka ny fahalalana ho izy en Romana 7:2 ina andikan'io be ny hafanampony mivavaka fa tsy ampy ny fahalalana zay tena inona sy ivavahana ka ty hoe tsy araka ny fahalalana io dia hoe tsy araka ny fahalalana zay tokony hahalalantsika marina n'Andriamanitra fantanina mivantana amin'izay dia ny hoe haiko ve haitsika ve ny mahalala an'Andriamanitra misy teniny Jesosy nataony tamin'ilay vehivavy Samaritana amin'ny Jaona 4 laza mazava ny tompo hoe nareo ozy izy mivavaka amin'izay tsy fantatrareo zay ozy izy mivavaka amin'izay fantatra ary mahafantatra fa avy amin'ny jiosy ny famonjena zany hoe amin'izay firenena zay fa lovan'Andriamanitra fanekena fa ny tompo kosa ankehitriny dia miseho amintsika na amin'izany tsy fahaizantsika mahalala azy zany dia maneho ny fampiram-pony amintsika atanteraka araka ny voalazany hoe fampiram-pony sitraka ho izy fa tsy fanatitra alatsadrany dikany hoe na vokatra na asa na ezaka tohinona sika tsy azo tsika mahalala an'Andriamanitra zany andraisana ny famonjena fampiram-pony sitrako sokafan'i Jesosy malalaka ny fony amiko sy aminao mahalalako azy fa hoe hay izy Andriamanitra tena tia tokoa ary tsy mamaly araka ny fahadisoka sanatria fa vona ny hamela ny eloko rehetra ary anangana indray ny fiainako zavatra lehibe zany ary miaraka amin'izany dia ny farana an'Andriamanitra ho izy no fanatitra hodorana Hosea 4:5 mahalala an'Andriamanitra zany ny dikany ka mazava ny fantaniana zay napetraky Jesosy tamin'ireo mpianany arak'izay nanao famantarana maro ny tompo na mpianatra ka anatina tahalanjona ny olona no nyteny fahasoavana sy feny fahefana teny Jesosy efa niteny izy tahaka ny eto amin'ity tantara ty dia inona nyseho tanteraka lasa tonga nofo koa milaza hoe miarena fa mifahafateza indro fa niarina tena feny fahefana zany dia gaga ny olona hoe ao anaty koa mony amin'io Jesosy io da hoy ny tompo nantan'ny mpianany ataon'ny olona hoiza moa zanak'olona dia anao reo mpianany ataon'ny sasany hoe tsy nampanao batisy ianao satria nahery ny teny iny ritaranaka menarahana mibeba sarotra be zany dia nisy ny sasany nanao hoe Eli fa naheriny vavaka Eli ary hatramin'izao dia fiteny hoe tsy Andriamanitra Abrahama sa Isaka ary Jakoba ihany fa ny Andriamanitra Eli dikan'izany dia ny hoe tahaka ny Eli nahay nitaraina tamin'Andriamanitra ka nivalian'Andriamanitra tokoa izy ary dia no hamarininy araka ny vavaka izay nataony dia io Andriamanitra mpihainy vavaka ary miasa mahery io nitadiavy ny olon'Andriamanitra rehetra ankehitriny satria mitambotsitra izao rehetra zao mimantra ny tany sy ny firenena mitombo ny fahorian'ny olona na eto zany na maneran-tany zany satria mitombo ny fitiavan-tenan'ny olona zay ihany ny fototro io zavatra io dia tahaka nahazo Andriapa ny azy sitrapony ihany ary rehefa avy eo Andriamanitra azo mentsiny araka ny voalaza teo hoe lasa mpaminan'ny Jehova koa no tofiriny atao zay amonina azy dia ry Jeremia satria mpananatra ny firenena dia ho Jesosy taminareo kosa manao aho izy dia namaly Simona Petera nanao hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velo tena sambatra izy tafahoana amin'Andriamanitra tafahoana milay vohoritr'Andriamanitra dia Jesosy nilobava tokoa hoe sambatra ianao izy ry Simona Barjona hoe bary moa dia hoe zanaky Jona ndikan'izay Simona Barjona fa tsy nofa mandraha no naneho anao zany ary fantatra tsara zany ry Petera nge dia olona tsotra mpanarato ny asany fa tsy hoe nandeha sekoly na fianarana be tahaka ny Paul teo amin'ny pototry ny sokany Gamaliela teo izy tsy zay izy fa tena olo tsotro zany kanefa zany olona tsotro zany no sokafany lanitra ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra teo amin'ny Jesosy tsy nofa mandraha naneonao zany fa ndraiky eo avy any an-danitra mba sambatra izy ko isika hoe raha mba teo koa dia mba sambatra
kanefa dia zao sambatritsika fa izany indrindra no entsoiny Jesosy azy ianao. Fa raha tonga eto izy dia isika koa no tamin'ny eto. Fa tsy misy olona mahay manatona an Jesosy raha tsy tamin'ny ray. Ka engany mba tsy ho vatantenantsika ihany no tonga eto ka ho tonga ao amin'i Jesosy. Fa ny fo fanahintsika ny saintsika hifantoka ao aminy hitady azy tokoa dia hahita azy. Ny hevitra izany fantaro azy zay inonao raha miantsonao eto izy. Ary rehefa fantatrao izy dia matoy azy fa vonina aneo ny heriny tsy toa izy mba haneo ny famonjeny ho azy ianao ary hamelona ahy ny fahafatesana maro zay mety ny anjady hita amintsika. Arak'izay tsy miambo antsika izy na manosy-botanana antsika izy fa tonga dia manatona antsika tahaka nanatona an'ity tranovolony satria mahita ny fasana zay hitoerantsika angizy. Ka raha isy anontany asy ianao na ianao anontany tena hoe ahoana anao tafavoaka amin'ity lavaka ty magitsiko ity, velona tokoa tsika nefa velona ao anatin'ny fahasarotana, teny io ihany ny mahatafarana ny firenena. Dia Jesosy miteny hoe miarena, miarena. Dia misaotra ny tompontsika fa fahasoavana ngeza be zay tsy hay fidimbora ary tsy hitana aiza n'aiza fa eto aminy no ahitana an'izany. Izy mihitsy ny tonga eto amintsika tahaka anatonga avy antetỳ amintsika nidina hatrany amin'ny fiainatsita ny fahafatesana mampiororo ny velona kanefa nidina hatrany Jesosy. Dia nandray teo amin'ny tenany tokoa ny fahafatesantsika araka voasoratra hoe izy natolotra noho ny fahazoantsika ka natsangany indray ho fanamarinana amintsika. Fa ny fahafatesana ny tambon'ny ota dia ny fahazoantsika izany. Io eriny fitsanganan'i Jesosy io dia tsy miova fa mialalany koa no ananganany zay rehetra mino azy natanterany araka ny fanambarana nataony amin'ny tenany hoe izao no fananganana ny maty sy fiainana. Zay mino ahy io ny tompo na dia maty azy velona indray ary zay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Tsy anandrana fahafatesana koa izy zay ny filazany azy. Dia ny teny manao hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izy avy ny andro ankehitriny zay andrenesany maty ny feony zanak'Andriamanitra ary izay mandre dia ho velona satria teny fiainana ny tenin'i Jesosy. Tsy mba teny rivotra bogaty sanatria aina velona natonga ny any amin'ny Hebreo toko 4:12 na zany hoe fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Ka zany hery ny tenin'Andriamanitra teo amin'ny Jesosy zany feno fahefana, feno fahamasinana, feno voninahitra, feno fanapahana. Zay no ilazana azy hoe mpaminany lehibe no efa tonga mitsangana eto amintsika. Lehibe amin'ny herin'ny teniny izy. Inona rehefa zany mahampaminany ny mpaminany tompoko. Zany dia hoe le olona hoe miteny ny hevitr'Andriamanitra na ny hafatr'Andriamanitra. Fa ny voalohany no maizy azy dia zao ahoana moa ny iteneniny raha tsy mahalala aloha izy ny hevitr'Andriamanitra. Ary tandrifindrindra ny teny Jesosy hoe tsy ataoko hoe mpanomponareo izy fa ataoko hoe sakaiza satria tsy nisy nafeniko taminareo fa nampahafantariko anareo zay rehetra reko na ny raisiko avy tamin'ny raiko. Dika ny teny hoe rava teo ny elanelatsika amin'Andriamanitra, rava teo ny hevitra fa dia mibaribary ao amin'ny Jesosy ny Mandriamanitra n'Andriamanitra satria zanaka no manambara azy. Arak'izay inona rehefa zany mahampaminany ny mpaminany tompoko. Voalohany indrindra dia mahalala ny hevitr'Andriamanitra, ny fiasan'Andriamanitra zay miafina amin'ny maro. Ary rehefa fantany zany na ny raisiny zany hevitr'Andriamanitra zany zay mitondra famonjena dia manambara izany ho fantatry ny olona rehetra. Io araka le teny hoe mitorino filazany tsara efa nahazo mahamaim-pona nareo ka manomezana mizara mahamaim-pona. Manaraka izany ny mpaminany rehefa zany dia iraka mitondra ny tenin'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra irery ihany raha mpaminan'Andriamanitra tokoa izy. Zavatra lehibe zany. Hatreo zany dia ny hoe mahafantatra ny hevitr'Andriamanitra ary mitondra ny tenina ny hafatr'Andriamanitra ho an'ny olona. Kanefa misy endrika zay tsy kely indrindrandrindra zay anamarina ny mahampaminan'Andriamanitra amin'izao teksta izao dia izy iraka hanangana ny maty dia ny maty maro noho ny fahontany. Zay no mampaminany. Tsy pilaza fotsiny izy fa mpanangana ny maty amin'ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Ny voasoratra fa fahafatesana ny tambony io Paoly ary fiainana mandrakizay kosa no fanomeza pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy
Jesosy tombotsika. Romana toko fahinana andiny fa telo amby roapolo. Dia io no hita zany hoe io asan'ny fananganana ny maty io, Eli dia nanangana ny maty, fantatritsika tsara zany. Le zanak'ilay mpitondra tena, Zadon Zarefaty zany. Ry Elisa raha teo, nahatra aty amin'ny asan'ny apôstôly koa dia Paul nanangana an'ilay zazalahy. Asana lava rehefa ampianarany sondritondry le tovolahy ninjera avy eny ambony eny ny dapoka, fa tsisy aina intsony. Dia nitoka tamin'ny Paul to nanisy fofo. Hatanteraka ny teny faminaniana lehibe. Amin'ny Ezekela toko fa 7:30 fantatritsika tsara. Foazan'Andriamanitra Ezekela dia hono izy maminaninina amin'ireo taona maty reo. Dia rehefa niteny tokoa reo izy dia iny fa nihetsiketsika ireo dia ny fanatony ireo. Lasa niverina ho taonan'olombelona dia notafiana nofo. Ary rehefa notafiana dia nasiana fofonaina indray, iny fa velona. Zavatra lehibe ny asan'ny faminaniana. Ary zay no mahatonga ny hoe sandoka maro samihafa eo, zay nge po mpaminany ihany koa. Kanefa mpaminany dainga izy. Fa teo amin'ny Israely dia tena zavatra nasarotiny any zavatra roa. Dia ny hoe ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra sy ny herin'ny mpaminany misy eo amin'ny alalan'ny famantarana. Tsy maintsy misy asa famantarana maneho fa Andriamanitra tokoa no aony. Ka tsy maintsy misy eo amin'ny teniny sy ny asany. Ary zay no nahatonga ny teny hoe nahery tamin'ny teny sy tamin'ny asany mpaminany. Ireo tsy hoe fampisehoana hery fotsiny ihany, fa ny hatanteraka tokoa ny afatra lehibe dia ny hahatonga famonjena ho azy ianao. Dia araka ny teny Jesosy tamin'ny mpiainana eny. Raha mandeha nareo izy dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra fitoriany zany. Fa dia nampiny hoe sotrano marary, atsangano no maty, diovy ny boka, avoahy ny demony. Teo toko fafolo zany dia ny fafito sy fahavalo. Zany hoe raha fitinina tokoa. Toroso zany tsara ary miaraka amin'izay dia manao ro asa-pamantarana zay mitondra fanasitranana, fahavelomana, fanafahana, fampaherezana ho an'ny olona. Ary dia zany ny asan'ny fifazapana tsara ho fantatritsika asa-paminaniana io to. Toriny eto ny teny ary ny teny iny dia ho tonga nofo hiasa manan-kery ka na inona rosy aretina afaka izy amin'ny anaran'i Jesosy. Satria ao amin'ny anaran'i Jesosy ny heloka rehetra dia voavelo zay tena fototsy ny aretina rehetra. Asa-paminaniana, asan'Andriamanitra, asan'ny fanomasina. Arak'izay fahefana feno dia ny fahefan'Andriamanitra sy ny anaran'i Jesosy velona. Zay nampombany ny mpaminany rehetra, ny mpanao ny asany rehetra, ary raha miteny ireny dia toy ny milaza tenin'Andriamanitra. Ina ny antony? Satria aonao iny tompo indro ataoko ambavanao ny teniko. Ka zany tenin'ny masina zany dia toy ny lelafo masina izany. Ary maniraka an'ireny mpanompo ireny izy tahaka ny lelafo. Dia miteny to hoe lazaka aminareo marina tokoa. Zay rehetra mino any asa ataoko no ataony koa. Amin'ny teny hafa izy dia hoe zay mitory ny tenin'Andriamanitra satria ny tompo ny teny dia ny tompo koa no miteny amin'ny alalany. Zavatra lehibe zany. Miasa izy rehefa zany. Dia tahaka an'Andriamanitra miasa ka tsy misy mahasakana satria asan'Andriamanitra no ataony. Ary ny endrin'Andriamanitra tsy to no momba azy. Dia tsarotsika ny teny Paoly apôstôly hoe raha Andriamanitra no momba antsika ho izy, iza no atohitantsika. Mety zao tontolo zao hanohitra anao, hitora-bato anao noho ny amin'Andriamanitra zay maniraka anao. Tsy mora io. Ary zany nge nazo any elie 10,700 lahy izery. Kanefa dia zao hain'Andriamanitra miasa amin'ny maro ary ihany koa miasa amin'ny vitsy. Dia namarininy hoe aza matahotra taka ny teneny tamin'ny Paoly ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Ampo anao ny fahasoavana. Dia ny herin'Andriamanitra tsy toy ny fahasoavan'Andriamanitra zay miasa. Ka raha miasa io iza no asakana atohitra an'Andriamanitra, iza no atohitra ny asan'ny fanahin'Andriamanitra, iza no atohitra ny tenin'Andriamanitra zay afo mandevona ny faharatsiana rehetra, mandevona ny ota rehetra, mandevona ny fahafatesana rehetra satria teny fiainana ga atery ny fiainana ny fahafatesana. Tonga ny Paoly laza hoe ry fahafatesanao aiza moa ny herinao, fa resy ny fiainana ny fahafatesana sy ny fahalovana zay momba azy. Fanahin'Andriamanitra feno fahefana. Zany nampombana ny Jeremia. Aonao izy rehefa matsony Jeremia mbola zaza, zany hoe tena difevitra reno tompo, tena difevitra. Amin'ny fahakelezana indrindra ny fitiaran'Andriamanitra sy ananganan'ny olony. Dia manindry ny vavany izy
mame fahefana aonao misy indro efa nataoko ambavanao ny teniko ary zao manendraina amin'ity andro an'io ity hanapahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana hanombotra sy anjera sy andrava sy androdana ary anorona sy amboly planina goavana be zany ina no ngotana sy azera ny fakapahotana ny manda ny devoly ela na matotra sanjigo any olona ka ny tena amin'ny epistely mijaona hoe zao rehetra zao dia mitoetra eo amin'ilay ratsy hoizy fa rehefa tonga kosa ny zanak'olona dia niandringana tanteraka amin'ny fotony ny asan'ny devoly rehetra ary analatavo zay rehetra mioka aminy zay mangalatra ny voninahitran'Andriamanitra io tsy avelan Jesosy io satria mahasaro-piaro azy loatra io inona no ravandry sy arodany ny asa maty rehetra sy ny saina avo rehetra entina hanohitra ny falanan'Andriamanitra ary indrindraindrindra ny tsy finoatsika io ny tena fahotana zay mandetsika atsika zay mahafaty atsika mora miraitsika mantsy izy io tsy miteny foana soratra masina ary mbola horenesitsika hoe zay mino sy atao batisa no hovonjena zay tsy mety mino meno dikan'izany dia tena hoe haringan'Andriamanitra alefany any ivelany tsy manana anjara amin'ny fanjakanitra sarotra be zany amin'izany dia hoy ny teny mpaminany tokoa amin'ny alalan'ny vavan'ny Paoly apôstôly hoe mahery amin'Andriamanitra zay ho izy andrava fiarovana mafy dia ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra zay atsangana anohitra ny faharananan'Andriamanitra ino reo tendrombohitra avo zay mbola manakana anao manajamba ny fonao tsy hitan'Andriamanitra eto anatrehan'i Jesosy izy ho torotoroiny fa io ny mahafovato antsika fa ainy manaisitra ny fovato tsy haiko fa izy mahazy dia soloko fonofo izy fitiavana lehibe zany tsy hoe fitiavana fotsiny fa fanehoany tokoa fa mpaminany lehibe izy Jesosy Kristy mpaminany lehibe inona ny nahalehibe azy ry avako antony voalohany dia hoe satria masina izy ary masina indrindra dia feno fahefana ny teniny teny rehetra zay nyloaka ny vavany dia efa voaza toetra tao amin'ny meny raha ny salamy faharoambiny fona dia ny fahafito lazany hoe teniny aloaka ny vavan'Andriamanitra ho izy dia tsy mitsorika taka amin'ny volohany fotsy atsorika raha tsy efa navadika impito laro zany fa efa tena voaza toetra voasitra lala ary avo dia avo ny heriny rehefa zany dia tsy nasakana ny tsy ho tanteraka zay rehetra nambarana na tiany fahafatesana aza dia tsy nanan-kery teo anatrihan'ny tenin'Andriamanitra fa ny teny dia tonga novo tokoa araka ny filazan'ny Jaona dia hita satria niseho ny voninahitran'Andriamanitra azy arak'izay tamin'ny alalan'ny teniny ihany na ny herin'ny teniny no nananganan'i Jesosy ty zazalahy le zanaky ny mpitondra tena taonaina lehibe zany ka ny hoe lehibe dia manana fahefana tokoa tsy misy to azy na fahefana ambonin'ny fahefana rehetra so ten'Andriamanitra zao dia mana io indrindra fa Jesosy Kristy no lay mpaminany avo indrindra zay mpaminany lehibe tsy hoe milaza teny fotsiny izy fa mpaminany izy raha azo lazaina satria tsy misy mpaminany mitsangana raha tsy izy manendry azy ary ny tenyny mpaminany dia hoe ny faminaniana dia ny filazana an Jesosy hitatsika zany ka zavatra lehibe ny fantoatsika ny an Jesosy indrindra ny tena mahalehibe azy tsy hoe ny heriny fotsiny ny fahefany fa ny fitiavany antsika mpanota dia nanisy tena nidina tety amintsika izy dia mbola manontany antsika tahaka ny tamin'ny Bartimeo jamba hoe ina ny tianao ataoko aminao zavatra lehibe ny zany satria nitaraina mafy Bartimeo dia zavatra roa no azotsika entina eo aminy dia angatatsika amin'ny tompo ny ray dia ny ampahiratiny Jesosy ny masom-panahintsika toditsy ny zavatra maro samihafa loatra hanika tsy afaka isaina na halalana amin'Andriamanitra na dia kely dia ilaza amin'ny tompo mamyrafo amiko mampahirato ny masoko raha mety ianao ka rehefa izany dia maly atsika Jesosy tahaka ny teneny tamin'ny Bartimeo manao hoe mety aho izy mahiraty ianao dia mahita azy sika dia mahafantatra azy tokoa araka n'izay mahizy azy mandriamanitra azy tompo azy dia andohaniky teny tahaka ny Tomasy lazany hoe tompoko sy Andriamanitra tokoa zay ianao Jesosy zany mbola nasan'i Jesosy asa ianao amin'ity andro ity aza vela raha tsy tafahoana aminy ianao ry havako tafahoana aminy amin'ny alalan'ny fitariany fanahy masina ny angatatsika faharoa miaraka amin'izany dia raha ny mahita azy tsy hoe hifaly fotsiny fa ny ananganany ny fiainantsika indray
anangana ny fiainantsika, anangana ny avy amin'ny fahafatesana ary ny fahafatesany tsy finoana indrindrandrindra mba ho ravan'i Jesosy ato amiko fa mamitaka loatra mamitaka ny foko. Io nge lehibe ny fo mamitaka mihoatra ny zavatra rehetra satria tsy mahay mino izy. De solo amiko araky ny tombon-kerana ataontsika teo hoe tombo ao vai ny foko mba ho mora anarina. Dikany de hoe mora hitsy izy ary anaraka ny lalan'ny fahamarinana izy dia atoko ianao tokoa izy. Afaka am'izay namatotra ny lelako tsy afaka hiteny aminy na hiantso azy fa zay miantso azy tokoa no hovonjena. Afaka afa amin'ny fatorana zay tsy azoko tena hoe miaiky hoe Andriamanitra sy tompo tokoa ianao ka midemideranao aho satria raha maty ny tsy finoko aho dia tsy afaka hidera azy. Ny velona ihany ary ny velona no afaka hideran'Andriamanitra satria tsy mba Andriamanitra ny maty izy fa Andriamanitra ny velona. Da mba hiteny tahaka an'izao tsika rehefa manaiky ovangin'Andriamanitra indrindra am'izay tena lalo ny fahoriantsika. Aza vely hibanao ny fahoriana ka eritreritra ianao hoe lala loatra ny mahazo ahy ka tsisy afaka hanafaka intsony, mahery loatra ty mahazo ahy ty ka tsisy afaka hanaiso zany. Tsia ao anatin'ny sarotra indrindra tahaka ny mpanao salamo hoe ao amin'ny lala no entsoko anao de miseho aminao ny voninahitr'Andriamanitra. Dia ilobavy ianao tahaka ny Joba anao hoe za kosa dia fantatro fa velona mpanavotra. Fetsika zany dinika mahafinaritra zany. Te ho velona vainao, te ho velona vainao. Taraina ny fanahin'Andriamanitra honena tokoa izy. Mahita ny fahantrantsika, mahita ny fahafatesantsika, mahita ny fahoriantsika vokatry zany fahantrana izany. Tafasaraka amin'Andriamanitra. Ny fiainana sarotra eo zany. Be ny ady, misy ny fizahana, toetra, fisetrana maro samihafa. Fa ny tsy manana anao Jesosy eo, zany ny tena fahantrana indrindra. Tonga manoloana asianao am'izao zao izy. Ary voniny teny hoe miarena koa ianao, de mahirezy ianao. Eto amintsika Jesosy azavelanao andalo fotsiny izy. Fantaro ny heriny antso izy. De mampirisika antsika nge ny tenin'Andriamanitra. Fantaro izy fa Andriamanitra de mpamaly soa zay mazoto tady azy. Tadiavo de ho hitanareo izy. Taka zany ny afatra menatsika tokoa tamin'ity andro ity de meteza mba hareniny Jesosy ny fiainanao efa resy, efa lavo, efa botraka, efa naratra ny zavatra maro. Meteza hareniny ho velominy indray. Ka raha mino ianao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. De omeny anao ny famelan-keloko, omeny anao ny fanasitranana, omeny anao ny fanahy masina, tsy fanaiosa fa fanahy mahery, tsy fanapahafatesana fa fanahy ny fiainana, tsy fanahy sanatria mahaosa fa fanahy mahavelona, manasitrana ny rofy, ny aretina, fahosana rehetra ary indrindra tsy fanahy mamitaka na mandainga sanatria fa fanahy matoko somarina zay maharesy ho anao hitarika anao amin'ny lalan'ny fahamarinana. De mametoky eo antsika ny tompo amin'ity andro ity satria velona ho izy de ho velona koa ianareo. Tsy mba tia tena Jesosy zany. Nafohatra amin'ny aina izy ary de nanaiky tokoa alahelo zany hoe nampahantraina miala tafy tanteraka mba hampitafy amin'ny voninahiny, amin'ny fahamasinany, amin'ny fahamarinany, amin'Andriamanitra azy. Ary nahita tokoa ny fahorian'ny olona, ny mpangalatra ny jiolahy, ny asan'ny devoly sy ny faratsiana rehetra zay manala tafy ny olona. Tonga izy andringana andrena androdana indreny ary de miteny hoe zaho avy mba hananany ondry fiainana ho izy sady hananany be dia be. Minoa azy zavako, zay minoaho izy de iso ny ranonaina velona hibohiboika avy eo ankibony araky ny voalaza ny soratra masina dia fiainana mandrakizay. Vavaka isika. Voninahitra ianareo ny rery andry Jesosy io. Ny teny zay menao tamin'ity andro ity. Teny fiainana mahavelona. Teny mahery tokoa. Azy manam-pahefana. Ka na ny maty aza rehefa mandre ny teninao, ny feonao de mitsangana afindranao tokoa hiala avy amin'ny fanjakan'ny aizina de ny fasan'ny fahoriana, fasan'ny fahantrana, fasan'ny ranomaso, fasan'ny fanahintainana rehetra mamiditra amin'ny fahasambaranao ka tenenanao hoe fiadanana ho aminao, miarena indro mombanao. Ho voninahitra io rery tompo zay anao hatramin'ny taloha mandrakizay ao amin'ny anaran'i Jesosy ilay tsy miova. Amen.